Horesena ny fahafatesana. Horesena ny fahafatesana. No hevitra mahafinaritra, mahaliana, manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ry mpiara-midinika namana, tafahoana aminao indray amin'ity androany ity. Raha tafahoana dia mifalia ary miaraba anao indray miaraka amin'ity fandarana ity. Mombanao ny tompo ary ny fiadanana ny anjaka amponao sy ny ankohonanao. Ary iaraka hivavaka isika raha hiditra amin'izao fandiniana ny ten'Andriamanitra izao. Rainay be fitiavana any an-danitra, misaotra noho ity fotoana sy raha ny mandinika ny teninao ity. Omenao anay izany mba hanananay fanantenana, mba hampitomboana ny finoanay ary hatonga anay hanavao isan'andro isan'andro ny fanoloran-tenanay. Mamelà nefa ny heloka sy ny tsy fahatanteranay ary aoka ny fanena masina no hitarika izao fiaraha-midinika izao. Tonononay ny vavaka angatana amin'anaran'i Jesosy. Amen. Korintianina voalohany toko 10 ka ny 14 sy ny 17 no irahantsika amin'ny andinina totaty manao hoe: ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay, ary foana koa ny finoanareo. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Ny mpiara-midinika namana, ny fahafatesana tokoa no lazain'i Paoly hoe ny fahafatesana amin'ny 2:20, ny fahafatesana no fahavalo farany horesena. Androany nefa dia ilaza amintsika ny ten'Andriamanitra fa horesena izany fahafatesana izany. Fanambarana mahaliana no nolazain'i Paoly mikasika ny amin'izany ao amin'ny 15 dia ho jerentsika ny ten'Andriamanitra. Fa izao no lazaiko ry rahalahy, ny nofamandray mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Maro ny mpamaky Baiboly no mampiasa ny fanambarana teny io, fa i Paoly dia toa manohana hevitra izay milaza fa ny fanahy zany fa fanahy tsy misy vatana no makany an-danitra. Tsy izay le tian'i Paoly lazainy amin'le hoe fa ny nofamandray tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa zao le hoe nofamandray dia manambara ity tenantsika ity izay mety loha, ity tenantsika ity izay mety maty. Ary le hoe fanjakan'Andriamanitra kosa dia manolaza hoe tsy misy fahalovana, tsy misy fahafatesana intsony. Ka raha iteny Paoly manao hoe ny nofamandray tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra dia zao hoe ity tenantsika ity izay mety loha, mety maty, dia tsy mandova fiainana mandrakizay. Noho izany dia tsy maintsy ovana zany isika. Fantatsika tsara mantsy fa ny vatana rehefa levina dia mandalo an'izay fahalovana izay. Izay le hoe vatana levina dia vao mariky ny fahalovana sy ny fahafatesana, fa le vatana atsangana kosa dia mitafo ny tsy fahalovana. Zao voalaza eo amin'ny 7:15 sy 8:15. Fa ity mety loha ity dia tsy maintsy hitafo ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitafo ny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafo ny tsy fahalovana ity mety loha ity, ary mitafo ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no horesena ka levina. Ry mpiara-midinika namana, ho avy ny fotoana izay tena andresena ny fahafatesana. Amin'izay fotoana izay dia lazainy manao hoe ity tenantsika mety loha ity dia hitafo ny tsy fahalovana, ity mety maty ity dia hitafo ny tsy fahafatesana. Rehefa esorina zany ny toetra mahampanotantsika ry mpiara-midinika namana, rehefa ho tafiana tsy fahafatesana isika dia tanteraka le fanambarana ny fahafatesana no resena ka levina. Dia ira zao hika izao sika amin'ny 15 manao hoe: ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanindronanao? Ho avy zany mpiara-midinika namana, ho resena
ny fahafatesana. Eritrereto anie izao zavatra izao, mikipy ny masontsika rehefa maty isika. Ary ny zavatra hitantsika aorianan'izany dia ny fiverenan'i Jesosy, ny fiaviany Jesosy fandrony rehefa tsangany amin'ny maty isika amin'izay fotoana izay. Na ovinana nahafatesan'ny mpino anankiray, na anarivo taona lasa izay, dia vetivety toy nyray mpimaso ny ananganana azy. Zao no voalaza eo amin'ny 2:10 Korintana 1:5 ka ny 2:10 dia hozy hoe fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika, ho tsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony ary isika hovana. Mahafinaritra ny fanambaran'i Paoly izany toejavatra izany. Hisy ny fitsanganana amin'ny maty. Iona amin'ireo malala izay falodimandrina ny taona maro isika, kanefa rehefa tonga izay fotoana izay toy ny indray mpimaso rehefa miratra ny mason'ireo izay maty amin'ny Kristy, dia ny fiavian'i Jesosy io no hitan'ny masony. Jesosy no hitan'ny masony amin'izay fotoana izay. Ry mpiara-madinika namana, andeha ahorintsika amin'izany indray ny fanantenana androany. Ka na misaraka amin'ireo malala aza, raha misaraka amin'ireo olo-tiana sy ny havatiana aza, dia ho avy izay fotoana izay hifankahita isika, tsy misy fahafatesana intsony, tsy misy fahoriana. Ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanondronanao? Tompo aneombanao ka ho saintsaintsika teny izao sahady izany fandresena mihezinezina miaraka amin'ny Kristy izany hivavaka isika ankehitriny. Ray malala any an-danitro, mientanentana ny ao am-ponay, mientanentana ny fanantenanay, satria ho resena ny fahafatesana. Ianao ilay efa nandresy ny fahafatesana no hitondrana ihany koa amin'izany fandresena lehibe izany. Dia hika izahay manao hoe ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanindronanao? Raha ampiandrasana an'izany izahay, dia aoreny mandrakariva mafisy Tompo ny finoanay sy ny fanantenanay. Mitahiny mpiara-midinika rehetra, tononona sy angatana ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.